105. Ve
radio feon'ny vahoaka amin'ny valora sy fahefanya. Ary aina rakotry ny aina. Nanantotosa branch mbola masoandro teo amin'ny lafiny teknika aina ray herlala. Voa fonke miary efa adiny firy ny olona mandondona atao foana dia zao vao voaina andro amin'ny efatra sasany maraina nge zao e anao inona ty sahady ka tsy tamana tao an-trano ary neny moramora aloha so manaitra ny rainareo eo e tezitra izy raha fatana tonga ty sahady ianao dia mahazo miditra ve aloha sa tsy mahazo e ohatra nomenareo sermona vao maraina eny tokoa neny tena neny efa angataka vahaolana na le aty e. Fa inona marina aloha mahazo anareo reto ny vao maraina be toy izao ny tonga aty ka inona moa fa toa mazatra ihany e leo ary neny leo inona e fa nareo koa ve manatsafa sa mody faniny miary inona e rovina ihany nareo mivady reto vo ilamy rehefa misaraka izay dia milamy masoma tsara ary neny rehefa misaraka fa manam-pikasana isaraka zany nareo reto tsy fikasana fotsiny ry neny fa tena atao mihitsy ary tsy maintsy fitaina miary manala baraka nge zany misara-panavadiana izany ary mivady miady lava sy mifampilongolongo lava ao an-trano angamba mahafinaritra tsy anareo marina moa ny lelo ka mora aminareo no miteny hoe aisino any tokantrano ange fiafiana ary miary 20 taona mahery ny petraka tato aminareo ry neny fa tsy mbola nahita nareo ny afy tamin'izany fitiavana izany fa finaretana sy tsikitsiky foana ny hitako taminareo sy dada na ahoana ny terenareo hiafy amin'ny olona mampijaly ny fitiavana volena tsy azo atao izay hahafaty azy anaka mba mahay zareo anaka mamboly fitiavana na mifandefitra ny izay matoto izao e hitanao izany ry neny nareo na hainy fandefitra fa rindra ry neny tsy mba mandefitra amiko izany zay tiany ihany tsy maintsy atao nay ary tso mba ianao kosa arany tsy mahay mandefitra aloha e tolo tsotra ihany mantsy ny fahitako any indrindriny fandeferana nge ny fiainana anake tsy tonga lafatra izany ianao za nge ny zanakao fa tsy ny rindrarindrindry neny e zany tokony arovanao fa tsy izy mihitsy tsy mbola fantatra nge hoe iza momby ianao sa izy isanao ka fady eo ry neny leo azy fotsiny dia hisaraka aminy sady izy mihitsy ny momba ary neny misy dokotera namako izay nanaovako testa dia voapirofo tamin'izany fa afaka miteraka tsara ary tomomba natsana ny toe-batako arono ahy so mananjanaka aloha ianao ty dia raha tsy nady olona famelamosina isaky ny matory very neny ananjanaka efa hotely volana mahery izay tsy ny ray fandriana tsony ny sakafo azy efa samy manana ny azy tsy misy antony tokony hitambatambazako azy koa e samy miasa izay
tokantrano mbola avo nge zany nareo ka samy mikepiko izay azony. Mety efa tokantrano kisoa mihitsy angambany eo nefa tsy tokantrano mbola avo izany fotsiny a. Nefa nge to milamina tsara ihany ny tokantranonareo tamin'izay namangy anareo tany. Ndray vilany. Ndray fandriana sady tsaratsara resaka ery. Satria nentinao tany dada dia tsy maintsy nandefitra ary neny a. Tsy tiako fatany hoe misy kisoapivady eo amin'io trano tsy dianareo io. Ese velako vetivety eo aloha ianao ka. Aleo mihitsy aloha andeha hanokona sosoa maraina fefanao izany ka so ho taitra koa ny rainareo ka oloza ny vavany raha mahay izany resantsika izany. Ragazzy ohatry ay ve miary ato e tonga maraina ianao zany sao ve tsy vao amin'ny anora maraina e arezy reninareo lasa ao an-dakozia ao izy ry dada mba mamangy anareo maraina re manahoana aloha dada e salama tsara ka manahoana ny tokantranonareo kely ao milama tsara ao izy ao ry dada milamina tsara ka arezy rindra ny tsy mba nentinao aty e ish olona daly iny koa ve anao inona aty aminareo ahoana ozy ianao isany olona daly tsy afaka ondra izy fa andehanao baolina olona dalam-bolina iny koa ve ho afaka makaty e ay ve ka tsara amin'ny lehilahy mihitsy angemy manao fanatanjahanteny zaza tamin'ny tanora taonareo voatentiko mihitsy nge Madagasikara ay ve ianao efa taitra efa ela ny taitra dia niantso fa tsy nisy nanohina mihitsy ny antsoko e azafady rehefa mbola nikarakara sakafo tao an-dakozia efa fantapatatra ihany ka ary tafafo maraina be any ianao nefa hoe mba matory maraina kely tsika androany ka tsy nahita tory re arabary ary miary anga efa ela ny tonga teo sa voaingana efa ela tory misy zavatra fianinareo mianaka amiko indray anga tsy mitovy angeza ny valitenareo zany fa misy inona ka ny voaingana tamiko reny efa ela tamin'ny eny ry dada inona na fiainana ianao eo e misy olona zany miandry olona nga ianao io aleo re jereko fa mety le kary lahy iny ngambo zany kary mandeha atoandro fa tolozanareo mianaka fampivandravandra fotsiny vao nahita aniditra tsy mbola voavalinareo ange le fanontaniako teo shi manina koa moa raha tsorina amin'ny dada mariny fa mariny inona zany ka kely miary ilaza loza eto ianao tsy misy ninona re rabary eo nalahelo atsika hono izy dia tonga mba namangy itsika vao maraina laingy an'izany ry dada fa tena nisy ninina tokoa ka rery miary aza dia diso manao vazivazy ratsy eo raseka nanomboka oviana indray moa ianao tia nanafin-javatra tamiko sa misy tsy mety nataoko taminareo mianaka aleo tsorina ny marina ry neny fa so zany koa no ampiady anareo eto isaraka za sy rindra ry dada ahoana tsara hoe anaka fa ry dada tonkoa ve tsy mbola tafafo tsara sa mbola manonofy to be marenina be nareo zany efa hoe isaraka izay sy rindra isaraka miary efa nysaininao tsara ve zany fanapahan-kevitra eo zany zany anga mila eritreretiny hevitra tapaka ny ny alika no miverina amin'ny alohany ry dada so dia mananjanaka koa sary ianao io fa ato amin'ity trano ity ve zany tsy misy afa-tsy izany fanontaniana daladala zany fa olona dala nga tsy mahafantatra hoe mananjanaka sa tsy mahamenatra nge zany hoe misarabady zany ka na mahamenatra na maninona rehefa atao dia atao
Sady aleoko koa menatra toy izay aritra fijaliana miaraka amin'iny rindry iny. Tsy asianao atsy an'izany no voady nataonareo teny ambony alitara. Za rery angano nanao an'izany e. Sady tsy misy dikany intsony izay voady izany amin'izao ry neny a. Firifiry moa ny mpifankatia ny lokalokany tsy hisaraka fa rehefa tonga ny tokoa misaraka foana na toy inona voady nataony. Miaga, fa nanomboka oviana ianao manana fisaina toy izany e. Tsy mba nitaizanao tamin'izany fisaina izany mihitsy izay mivady a. Efa lehibe azy ao ry dada fa tsy zazakely tsony a. Tamin'izay mbola zaza nazonareo terena. Eny lehibe tokoa ianao anaka matoa, tsy azo toroana hevitra sy tsy azo anarina toy izao a. Fo mbola kely ianao hainao tsara ny nakatoanay fa amin'izao efa lehibe izao dia ataovy izay tianao e. Ataovy izay fantatrao fa mety. Saingy asa mitantara olana ty ambaravarana aty intsony rehefa avy anary ny fiainana any. Za ange tsy ny tantara fa nareo no ny sikotsikotra e. Ay! Tsy ato amin'ity trano ity rery koa ange misy olona azo resahany. Lasa Miary a! Miary! Miverena aloha aty vao izy ianao e. Aleo re raha matoa izy aka saina kely ihany fa mbola mafana be ny fony matoa izy manao toy izao a. Izay indray ianao. Miary? Za ty de maninona? Ary iny ty mampifandravandra. Vao nahita nga? Ary avy taiza vao maraina ianao? Avy namangy andry dada nga? Dia inona hono ny vaovao any, salama tsara daholo ve ry zareo? Ataonao inona na avy taiza na avy taiza e? Ay, ary azak'zy hitana be toy io re. Ary ndao aloha hisakafo fa efa navita soso maraina aho. Any reriny ianao fa za tsy hinana. Marary amin'izany nge ianao ry miary. Mila misakafo na dia ditendry ambava aza mialohan'ny voana ny trano. Sony ianao hosirana any an-dalana any. Efa miteny anao aho fa any reriny ianao fa za tsy hinana. Miary a. Misy tsy zakanao ve ny toetrako sa maninona ianao no tsy mety faly amiko mihitsy? Mpivady nge sika e. Aza tao an'izao ny ary miary a. Mahantra loatra ary mahatsiaro mijaly rehefa manao toy izao amiko ianao. Ianao no te hampijaly tenako. Raha misy tsy zakanao re ny toetrako ry miary dia mba lazao a. Mbola afaka miova ny ahy e. Azo kelana avokoa izay toetrako rehetra tsy mety aminao. Mifona aminao ary miary raha nisy nampalahelo anao ny zavatra nataoko a. Inona ny olanao ry miary? Ianao mihitsy ny olako rindra. Leo anao a? Andray. Za nefa naninona anao e. Tsy naninona ahy ianao fa leo anao ahy e. Sa tsy mahay teny gasy nga moa ianao io? Ka mba ambarao ary hoe inona ny antony? Tsy misy antony fa leo fotsiny ahy e. Leo mahita anao ato trano ato ah. Leo an'le fanontaniana tsy misy farany ato trano tokoa. Raha tena lehilahy ianao rindra keo fotsiny fangatahako fisarahana aminao dia milamitsika. Tena zany tokoa ve nirinao ry miary? Zany ve ny hitanao fa tena mahasambatra anao? Zany ny zavatra tadiaviko aminao ary tsy misy afa-tsy zany. Eny ary manaiky ara zany tadiavinao. Saingy melohany anakiko zany dia ampahafantarao aloha hoe inona ny antony tsy maintsy anaovana zany. Tsy misy antony azoko ampahafantarina anao mihoatra izay efa fantatrao rindra. Ho tataka eo ny vavanao raha zany andrasanao amaly izany fanontaniana tsy misy fotony izany. Miary a. Afaka mifamela foana sika. Afaka mifandefitra. Tsy misy zavatra sarobidy noho ny fifandeferana eto amin'ity fiainana ity. Maka lehibe aly miresaka aminao ka aleo mihitsy aloha andeha. Fa hoaiza ianao e? Ataonao inona nefa izay alehako e. Fa inona mihitsy ary mahazo ny miary iny? Sanatria ve misy toetrako tsy zakany sa inona? Nefa raha izany inona amin'ny toetrako nefa ny tsy zakany? Tena efa miezaka manao izay mba azo atao rehetra mihitsy aho nitokantranonay ato mba hanajako azy. Nefa to rano tondraka andamosingisa avokoa zany rehetra zany. Tompo,
apio zay aza velanao azy mifakapanahy iny malalako iny dia mba ho aiza tokoa moa zany izy iny ny aza hitako marina ka manao tao foana any sa arahana ve nefa tsy efa lasa lavitra izy zay hoay ary adininy eto kay mipoketrany ohatray fa ahoana koa ary ty poketra tsy midy ty hoe jerena izay ao anatiny hoay ary to taratasy fa inona ny ambaran'ity taratasy ty taratasy avy any amin'ny dokotera ty sady amin'ny anarany miaro mihitsy ary amin'ny fitaiza vao andraso hoe jerena tovalina fitiliana izy zany fa ngamo miarina anao fitiliana hoay raha ty fitiliana ity ny jerena dia afaka miteraka tsara izy dia sanatria ve zany momba zay zay zava-nisy tany tovo a mba mahafilo koa le ry zany sady mahafilo ny manirikiry tovo tena tianao ange ahy enao koa moa tena tia aho za koa tena tianao ry miaro malala koa tsy foky ianao ary tena tiako ary hery mandrak'izay matoa mampirisika anao amon'ny soratra reo tsapako feno ny fahasambarako eto anilanao tovo a afa ihany zany voaloha-pitiavana izany sambatra rehefa sambatra ianao ry malala ny ampiadananao ange ny tanjoko ary ny fahasambaranao ny fahasambarako tsy mikatsakavatsy izay asambatra anao ahy eto ambonin'ity tany ty raha mbola miteboko ny foko dia ho anao rery ihany no hitepony raha mbola velona ny aiko dia ho anao rery ihany ny fahavelomany nso sambatra ery mandre an'izany teny mivoaka avy molitra ao izany na ninona ary ihany na velon'Andriamanitra vita soratra sy vita mariazy tamin'ny rindran-dozy iny nefa ianao ny voaloha-pitiavako ka maika loatra ianao tsy inonako dia tsy nahandry akoho ka ianao kosa ange tsy fantatra hoe maty sa velona sady tsy niantsony tsy nanoratra tsony amin'izay tsy fantatra hoe aiza na aiza ka tampoka be ange tsy inona le fiaingako ho an'ny Japon dia tsy afaka nanoratra ho anao tsony ahy ny finday nifandraisako taminao koa moa efa very teny ivato tamin'iny andro niaingako nandozako an'i Madagasikara iny za kosa ny tovy tsy hoe vao tsy mifankahita tsony tsika dia niaraka taminy ny andro ianao teny foana nandritra ny 7 taona mahery saingy tsy hitako mihitsy ianao nareo koa moa tamin'ireny tsy nanana havana mipetraka teto Antananarivo akory mba ho an'ny tanina manana havana maromaro mipetraka eto Antananarivo ihany zay ka fa nareo avaka zany tsy nahafantatra akory hoe lasa nanao fianarana dokotera tany Japon ahy dia iza ny antokanao tany ny fanjakana ka nisy fifaninanana nampanaoviny ny ambasadiny Japon izay no nazahoana bourse anakany dia nanao ary tafiditra tao anatin'ireo 10 voalohany tena sambatra be ianaoko sady tsara vitana dia 4 taona moa ianao zany ny tany 7 taona 7 taona be zany moko aiza no endrasako an'izany na dia tianao aho za tamin'ireny fa hitako hoe gaga be ianao tamin'ilay tonga nanao fitiliana tao amiko iny ilay teny amin'ny hôpitaly ve le nanao fitiliana hoe hiteraka sa tsy hiteraka ka vao hitako ianao dia fantatro saingy tsy nino aho hoe lasa dokotera za ndray tena tsy nahafantatra anao mihitsy tamin'ireny raha tsy namaky le anaranao ny soratra tao anaty karne tena mpifilafilaina be ery ilay olona tamin'ireny sady saika tsy nomena mihitsy valiny fitiliana aiza kosa dia hoe saika tsy homeko mba nysaziko kely fotsiny ianao mba hiverimberiny eniko satroko foana ange ahitanao za mihitsy mahavoanareo dokotera tony vao mahita sipa kely manjamanja dia atao foana izay hiverina any amin'ny hôpitaly mahasosika ary aza manongo re fa ianao kosa aloha mahay maminany mihitsy maninona vao 3 volana monja ny vadianareo dia efa tsy injonao sady hoe mety tsy hiteraka raha rindra ka 3 volana be zany kosako za tsy iny efa maika hitaizako sady za tsy miaraka amin'ny olona momba
Mila taranaka. Ianao ty moa zandry miary dia tena tsy tamanana tokantranonareo any mihitsiny. Aiza dia fotsy varavarana lavo zao foana isan'andro. Ry mamotony koa mba sary tiavana tahaka ny aoka. Tsy zaranareo aza ve mba mitsidika anareo mivady aty e. Tsy manana faty zangy enareo e. Tsy dia izany loatra no mahasaroti ny hafa ny tokantranonareo e. Avelangatsika fotsiny ao. Mila kolokoloana ane izany tokantrano zandry miary. Tsy ilozana lavo ohatr'izao. Afaka tsy maka ty tsony ange zara izay ny tianeny e. Okizay fa toa ohatry no lavo izany resaka izany ka. Ary inona zao ty mahalasa sainanao eo? Zanga lasa sainy e. Mba mijerijery eto am-baravarakely eto fotsiny a. Miary a, tany ny azo fa sarotra mila. Tsy ahita tovolahy tsotra ohatrin'iny ianao. Be fandeferina ane indrindriny e. Zay indray le mpanao matrakazy indrindra fa tonga. Fa dia ohatrinona isa-tsekontra ny vola ome indrindra nareo e. Zany foana na verimberiny. Tsy mahita resahana fa tsy zany anga. Fa nanino ianao ny tsy nody alina? Rahanao ina na mody na tsy mody. Miary a, amin'ny mavadiko anao dia mitaitaina ary mahatsiaro tompona andraikitra foana raha sanatria misy mahazo anao any. Azy ilaozanao ny tokantranontsika mba miangavy moa e. Ka mitovy foana io rindra matory ato ana tsy a. Sika nge tsy miray fandrinana matory ato ana tsy e. Miary, tsy mba haifampy kosa ve izay volana maromaro tsy namelanao atory teo akaikinao zay? Miangavy anao a miary a. Aoka re izay ty ady mangatsika fanaontsika ty e. Tsisy io rangahy ty a. Tsisy. Rehefa tsy mahita iarahana matory ianao dia ndana mpidiro aty ny alika mpiandry tanàna antsika dia iny iarahana matory. Somba tafahoatra loatra izany teny. Ka manao ahoana ary zao tokantranonareo zao a? Oy, variana be nge sy izany e. Toa tsy reny sy akory ny fanontaniako. Azafady fa variana kely a. Mana ahoana ho aho miary ao? Efa milamina tsara ve nareo mivady eo amin'izao sa? Ahoana koa ary izany fanontaniany tady izany? Sa fantany hoe miady izay sy miary? Ilaozako se raha mbola tsy afaka miresaka ka toa za fotsiny ny vandravandrany se fa tsy mifanontania. Ay, tena azafady ry dada. Milamina tsara ka. Zany? Miray fandriana tsara izay aho. Miary tsy be vavamiko intsony sady mody foana indraindray. Mody foana izy indraindray? Ahoana kosa mody foana indraindray izany? Ay, marina. Tsy zany ka. Milamina tsara izay ka. Milamina tsara. Rindra, miangavy ansia azana fiainana ny olana ao atokantranonareo a. Tsy midika koa izany hoe tantarao amiko avokoa ny fiainanareo fa raha misy olana dia lazao ahy raha tsika mitady vahaolana e. Tsy misy miafina amiko ange ny zavatra tao miary anse. Raha hita ry dada. Fantatro ny fandeferina ataony se rindra. Tsy misy miafina amiko izany. Ary izany indrindra ny lakotriny amin'se. Tomponantoka voalohany amin'izao fiovaha miary izao satria matoa izy mibirika toy izao dia nisy fanabeazana tsy tafitako taminy. Andraikitra izany amin'ny maharay ahy. Tena ray tokoa ianao ry dada Rabary a.
Tsy hitako tsony izay lazaina satria efa fantatrao daholo izay ny marinako. Niezaka nanafina tokoa hatramin'izay saingy toy io ao rehefa ataoko amin'ity herinandro ity e. Ka efa 4 volana izay sika miaraka nefa hatramin'izao mbola tsy hita ihany izay tena valitenonao. Tena manao bloky lahomamboatra eva mihitsy ianao ka sady mamy ny atso mifiny ary. Aza mora tesitra tova. Tiako ange ianao e. Ka ianao tsinona manao izay mahatezitrako. Ooko izay tovo a. Fa hon tokoa. Ahoana izay? Tsy matahotra indrindra ve ianao raha sanatria ka mifanena amintsika amin'izao miseho vahoaka izao? Inona moa no tokony atahorako azy e? Samy bandy nosoran'ireny menaka ve dia ifampatahotra? Ary tsy matahotra ny dadako sy mamako ve ianao? Fa nga dia tena biby fampitahorana mihitsy izany ny dadanao sy mamanao izany e. Ianao tia koa mba kizitina ka mba fanontaniana reny ahy e. Fantatra ange fa tia be ahy ianao e. Dia aza manao izay mahatezitra tsony ary e. Vao marina be neny izany a. Fa mbola maika anga ianao io? Ie, efa saika andeha mihitsy ahy ianao tonga io. Ary indra nga ho sa efa lasa? Efa lasa izy ka. Za tsy miasa an'io fa efa misy namako fanao fotoana amiko dia hamonjy an'izay a. Aleo aloha za androso dia mba miresaka kely aloha tsika vetivety. Fa maika be angaza ny resaky neny izany e. Tena maika mihitsy. Mandro soa ary. Dia mipetrapetra? Miary a, fa iza moa izany lehilahy fampitaritarika aminao izany? Tena hosenao atapindoha mihitsy izay mivady a? Dia tsy mba menatra ny vadinao akory ve ianao manao an'izany fihetsika izany e? Fihetsika tsy manjary masombahoaka? Ay ve izany fotsiny e? Ahoana tsara hoe ry miary? Fotsiny anga izany aminao? Fa tsy mba malala menatra mihitsy moa izany ianao io? Ka efa sady menatra ihany ako. Izany hoe ny ataoko tsy maintsy ataoko na iza faly na iza tezitra. Fitiavana io ry neny a. Mo tsy fitiavana lehibe indrindra? Tsy mbola tarana karaha izao ianao no miverin-dalana. Atao fitaratra nataony amin'ny vady. Mora misy madilina sitsinety tamin'ny nataonay dia ataovy lesinao anao. Ela be izany ry neny ka efa reko izay dia mahazo mandeha amin'izay ianao e. Mora tsy andeha dia ino ny lakile dia andraso eo rindra fa mbola maika. Andray ry miary? Aiza izany? Toa manomboka mahakivy ahy le mody alohany an-trano ka raha tonga any matsy ahy dia zasy ny trano fotsiny ny fampivandravandra eo. Tsy vady anambitamby, zanaka ingotongoty. Zanaka. Fa manina marina moa izay sy miaro ny tsy mbola afaka miteraka hatramin'izao e. Dia sanatria ve ka marina ny teny miaro hoe izany no? Toa tsy eken'ny saiko izany ka inona moa misakana tsy hamantatra an'izany? Aleo rangaha tonga dia hivilatsy amin'ilay hopitaly aloha atsy. Amin'izay dia afaka manatanteraka amin'ny fitiliana.
toa. Manao ianao toko hoay ary to rindra tovy marina fa za zao ny tokony anontany ansiako. Ay se dokotera ato. Ie, dokotera ato ary to tsy taitra mihitsy any le ry zany sady mbola vao maika faly be savy mbola tsy fatamy marina. Aleo aloha mody tsy taitra nefa aleo maelo ihany ary tena tafitanareo zany fa taiza foana se nandritra izay fotoana ela be zay. Mbola namita amin'ny fianarako tany ampitan-dranomasina tany ary sia. Zany tena niova be se ka saika tsy fantatro tsony marina tany ivelany tany foana zany se hatramin'izay. Aiza kosa ary se dia hoe saika tsy fantatra tsony Ie, namita amin'ny fianarako tany ivelany tany Ka ahoana? Firy zao ny ankizy ry se? Ankizy? Mandatsa angamba se. Aiza kosa ary se dia hoe mandatsa? Hodiny se tsy fantatra ve ny lasa lasa inona ry se zany? Teny efa sambatra marina seho anilany dia tsy fantatra se tsony ny tantara taloha Tena vao maika tsy azoko ny tiany se lazaina ry tovo Aleo any rehefa tsy azony se tsy maninona zany fa inona marina aloha ty antondiany se ty Ay eny tokoa. Dia ahoana re zany? To miahotra tampoka indray hanao le fitiliana ka misy zavatra tsy mampandro ny saiko zany sady to hafahafa mifetsiko to. Variana be any se zany tsy eny se akory izay zavatra lazaiko. Tena aleo rangaha mitady dokotera hafa. Tsy teny fa aleo resaka hafa anao taoko eto. Rindra tsy misy resaka reny se ve izany fanontaniako zany ahoana hoe ry se? Inona ho azy ato antondiany se? Tsy misy ka mba nandalondalo fotsiny ry se mitady ho vetsy le ty zany fangaha fantatry se hoe ato ano miasa hitako gaga be anefa se tamin'ny vao nahita voalohany teo. Tsy mbola fantatro ka saika hitsapa tension fotsiny ary se tsy zany mantsy fa to tsaroko fanimpaniny zany tato atoko. Ay ve gaga amin'izany indray aka dia hitsapa tension fotsiny ve ny alehany any amin'ny hopitaly? Tena azoko antoka ve nefa fa tsy mahafantatra na inona momba antsika rindra Tena azoko antoka mihitsy ka sino an'izany mihitsy izy hoe zana nitsakitsaka azy hafahafa ihany mantsy izay fihetsiny tetomaly zay ka mety tampoka be taminy na hitanao. Nareo koa efa ela be tsy niona nefa mba mpinamana ihany taloha. Nagaga koa ne dia tia izy mody tsy mahafantatra ny lasantsika adino le tsy valahary iny hoe izy nanongotra n'le olo tiako teto an-tanako. Tena tsy vaniny iny Ay ka resy zay efa eto an-tananao nge amin'izao Eny efa eto an-tanako tokoa ianao saingy izany tsy hahafafa ny lasany rahanareo nandritra izay fotoana izay. Ka resy zay tovo Zany zava-doza nataonao zany ry miaga. Zava-doza inona? Izy zany lehilahy mifampitaritariky aminao hitapoky hitapireneny zany Ay ve Ohatry ary to tsy taitra koa tianao fa vao maika midinidiny eo manontany anao nge fa ataony dada inona koa nefa zany dia tsy malala menatra mihitsy ve anao anaka. Olona manambady anie anao dia mifampitaritarika amin'izao olona rehetra zao. Inona nefa nidirany dada amin'izany fiainako zany. Ay matoa manao an'izany dia misy tsy ampy ao atokantranoko. Raha ny ao atokantranonao anaka misy tsy ampy tsy any avelany any mihitsy ny amenaonao azy fa ao ihany. Tsy ahita tombontsoa amin'izany mihitsy ianao raha izany nentinao manarina ny tokantranonao Fantatro izay tokony ataoko ry dada. Miaga ny zanaka tiana ihany ny anarina
Matoa izay mivady mananatra sy manoa-hevitra anao a, dia mbola noho ny fitiavana ianao izany. Mifampiresahana re mivady raha misy ny olana, dia mera mitady vaholana e. Tsy misy tsy vita amin'ny fifampiresahana izany nge. Tsy anareo marina mantsy ny lelo dia mora aminareo ery no miteny hoe aisino. Fa inona nefa ny tena olana re mivady? Azo lazaina ho miadana indrindra raha samy mpivady nareo, nefa dia izany ve no ataonao? Maka leo be koa izany resaka tady izany ka tsy misy resaka afa-tsy izany ve? Sady ny tokantranonay koa aza hidikidiranareo mivady. Aleo anay ny anay. Miara, Inona e? samy miasa nareo mivady a. Raha ny karamanareo no mitambatra vola be, ary na hividinina nareo na hividinina ho azonareo izany raha mahay miray loha nareo. Fitiavana ny tsy ampy aminay fa tsy vola izany ry dada. Mahafinaritra ny fahatrapahanao an'izany anaka. Fitiavana tokoa ny tsy ampy ao tokantranonareo satria variana loatra amin'ny asa mandrara nareo mivady dia lasa tsy rambina ny tokantrano. Tsy ho ratsy akory miasa fa mila lanjalanjaina ihany ny fotoana e. Miary Finna iantra gatia. mipetra aloha ianao fa hiresaka kely tsika. Eto ny resaka ao fa za tsy hipetraka. Ka mety ho lavalava nge ny resaka tsika eto e. So dia ho reraka eo ianao raha hijaridina be eo. Mipetra re aloha vetivety Hiresaka ve ianao sa tsy resaka fa maika Miary tsapako hoe nianangatsika ny tokantranontsika tato ato izay. Lasa tsy dia manam-potoana hiresahana firy intsony sika satria samy miasa. Ie, dia maninona? Dia naka congé tapa-bolana tany am-piasana. Amin'izay mantsy sika mba afaka miaraka sy mamerina indray ny fitiavantsika izay toa nianangatsika tato ato. Ianao koa no mantsy toa hoe naka congé iray volana ko. Fa lerangaty ve lasa adaly e? Tapa-bolana be zao tsy hiasa. Ka aleko mihitsy aloha mba manapaka kely miary amin'izay sika afaka miresaka sy mifanakalo-hevitra tsara. Tsy manam-potoana hiresahana aminao izany Angaza raha hoe nakandro sesana dia olaniko aminao. Azafady Fa misy zavatra ataonao nga? Ny atao rangaty betsaka. Maninona nefa sika raha mba miaraka miala voly kely Zany mantsy ho hitako hoe tsy ampy amintsika. Mandeha ihany ianao raha te hiala voly fa za tsy taritaritinao amin'izany. Tsy amin'izany mihitsy zao. Miary Inona foana ary tia miarimiary lavity? Tsory amiko ny marina. Marina inona? Inona ny nampiovanao toy izao e? Ataonao inona? Sady tsy misy olona miovavova tany izany koa rindra. Matoa ny ova dia misy antony. Le hoe no zatso miteraka. Tsy miaraka amin'izany lehilahy momba izany rangaty mila taranaka andimby Tena azonao antoka ve nefa hoe zany tsy miteraka? Resaka efa vita izany rindra. Nefa tiako porofona aminao hoe afaka miteraka tsara sika. Tsy momba izany Tara loatra. Efa voaporofony sasany ve vao porofonao indray? Ahoana tsara? Tara loatra e. Fa voaporofony sasany ahoana ary miary Be voka nga ianao? Ie, be voka. Dia maninona? Tena marina ve zany ry miary sa miany ihany ianao Be voka an'izy ianao? Iza ny rain-janakao? Be voka fotsiny aza hidirana lalina zay rainy ihany. Tsy ianao fotsiny aloha Ay ka marina daholo zany ny sison'ny resaky ny olona momba anao. Indrisy ny miary. Diso tianao loatra angamba niezaka ny tsinian'ny vava-mpiaramonina tamintsika satria natoko loatra anao. Kanjo dia fahatsompanantenana zany ny vataniko. Miary Na ito manimandra-parive eo azy ianao tsy hampiovana inona tsony izany. Efa lasa lavitra ny dianay. Fa iza loatra zany olona tsy valina nanodikodina ny sainao zany ry miary Moramora ny vavanao rindra. Ny toanao izao anena atao hoe olona tsy valina satria olona tsy afaka miteraka. Mafy loatra zany tenao zany ry miary Zay fa lasa mahatsiravina mijery anao migogogo mitomany lava atao trano ato. Miary Be ranomaso. Sary efa tsy mananjana kitomany dia ny ranomasiny tena tsy maintsy arotsaka. Aza manody tokoa ireo olona ny famombana. Eny ary.
Tena lasa ihany izy marina. Dia inona reny ataoko hoe? Tsy petraka fotsiny amin'izao kosa aloha e. Aleo fa raha koa aniny dia tsy reko mihitsy hoe izy zany olona manatala azy zany. Mandrosoa. Manahoana dokotera? Ay ve anao ihany e. Nanomboka vinandray ary tia mandondony ty e. Mipetrapetra. Misaotra indrindra. Ka inona hono zato vaovao nentinao? Tsy dia misy vaovao re dokotera fa malahelo anao aho dia mamanga. Mila fitsaboana hono ny foko fa lavitra ny tiany e. Ary mba hajanony ihany re zany dokotera zany a. Fa maninona nefa izany e. Ny olona rehetra ve miantso anao an'izany daholo dia izaho tsy avelanao miantso anao an'izany. Anarana mpisaloran'ny olona manam-pahaizana toa anareo nge izany e. Ka ianao ange hafa mihitsy e. Olona miavaka ianao. Olona miavaka ianao. Zany. Olona miavaka ianao ilay hira ray izay e. Tena hoe olona miavaka mihitsy ve? Ie, tena olona miavaka ianao ka. Izany tokoa aloha ihany fa zao tokoa rotovo a. Ahoana izay? Zaho efa mba te hiteraka amin'izay e. Efa mba lehibe ihany mantsy aho. Sao dia antitra eto am-pijoroana eto fotsiny ka tsy havita hitaiza intsony. Ay ve. Tena tsy mbola vonona amin'izany resaka fitezana izany aloha miary a. Tsy aleo ve aloha isika mijanona amin'izao ihany e. Zay indray ianao a. Fangatahako izany tsy mba misy ekenao mihitsy fa ny anao foana tsy maintsy toavina. Tsy izany kosa ka. Hita fa zaniko. Aleo aloha vita mihitsy ny divorce anareo izay isika vao miroso amin'izany e. Ka irindra nge tsy anaiky isaraka amiko izany raha tsy efa mifampiteraka tsika e. Sa aza ny ala tany an-trano efa niteny taminy hoe efa be voka. Izany ve? Dia ahoana hoy izy? Tsy nahateny fa ny ranomasina namontony akanjoniko. Lehilahy be konetaka ne iny e. Ka tokony hafanganana ane izany ny fisarahanareo raha izany e. Ka tsy hisaraka izany mihitsy aho izay raha tsy mananjanaka aminao ah. Tsy mihina an'izany ary miary a. Ny olona tsy afaka miteraka toa ny rindriny matetika mahavita mitaizany zanadrafiny. Inona no tianao lazaina amin'izany? Tsy tiako taizany rafilahako izany ny zanako e. Matoy izy mamela anao hiaraka amiko aty amin'ny takona ty tahako izao misy antony ao. Aleo rehefa misaraka mihitsy nareo vao miteraka sika e. Amin'izay tsy misy mpanelingelina intsony. Ianao kosa e. Averiko aminao ihany fa raha tena tia ianao dia ataovy izay ahavita ny divorce anareo. Farak'izay aingana. Ianao ty koa mahasositra ka? Eny e, aleo koa andeha ka. Tesitra nga ianao izany. Ahoanao inona na tesitra na faly e. Adininy amin'ny poketranao e. Tena tsy henony intsony marina ny antsoantsoko. Aleo rangaha andeha ihany a. Tsy maintsy miverina eo ihany maka ny poketrana io. Za tokoa ty. Fa ahoana e? Misy inona miaviavy be tahako izao se? Zandray ve ny anontany lahy hoe misy inona? Ka dia sahala vele sy rotovo. Mba bandim-piakama ary mifampizara-mata sy masaka ihany sika taloha. Tena tsy misy azoko mihitsy ange izany tiany sy ho lazainy izany rindry. Aza mody faniny eo lesy a. Fa misy inona nefa e? Misy zavatra tiany sy ho lazaina amiko? Misy zavatra tiako ho lazaina amin'ny lahy tokoa. Fa mialohan'ny lazako an'izany dia iny aloha ny tontolo. Maty a. Toeram-pitsaboana ty ry efa tsy fanaovana tontolo toy izao a. Dia maninona? Inona ary ty ataony sy ety e? Fa lasa dala ve sy ho tsaboana e? Lasa dala tokoa le ty a. Raha tsy olona dala ve ho viraviray lahy toy ireny ny vadiko. Tsy vaniny alahy, mpamadika. Mpinamana tsy mifankafohy sika taloha nefa sany lahy. Aoka ry se marina. Tsy ady amin'ny se a. Mandehana aloha se mandeha dia manaraka sika miresaka e. Mbola misy marary tokony ho raisiko koa ao vilany eo. Ary mitady ho aiza lahy zany. Tsisy mivoaka izany eo le tia.
tsisy mivoaka izany eo raha tsy afaka ny alaheloko. Dia nararoto lahy mihitsy izany ny vadiko fa hoe momba. Tsy nanararotra ny vadiny se zany ary Rindra. Aoka ary se asa enti-po toy mose. Tsy mety ange zao taona sy izao aty amin'ny hopitaly angeo asika. Tsy mirarahan'izany ale ty nangalatra ny vadiko sy nampiaraka taminy alahy tsy mahafantatra hoe hopitaly ty. Tsy ady am'se ary Rindra. Tena tsy ady am'se fa oke. Tany lahy ty antsy ty. Loarako amin'ity ny tendany lahy rehefa tsy mahay miaina lahy. Ary aza mana tena nitsoaka eo Tena mitady ho ratsy ty marina. Tsy ho afaka maina eo zany lahy. Dia inona ry nataoko Tsy anaiko resy tsy miady eto zany aranga. Aleo anatona efa tonga dia velesiko amin'ity sezy ity ny lohany io. Ary manatony lahy ty fa za mitsakisakany. Inona anty? Ay, maty Ay kely aina. Tena vaky be zany lohany zany sady toa tsy mahatsiaro tena tsony ane izy zany. Aleo entina tsy ambadika ato saingy anaka. Azafady indrindra manelingela fa saika haka an'ilay poketrako adino tompoko. Oay, ary to miary. Izay zava-nisy teto ry miary voakapiko mafy tamin'ny lycée zany lohany dia tsy natsiaro teny io. Mba lalina indray zany ka aika nanaraka taty zany Rindra tamin'izany ala tany an-trano iny. Nanaraka anao tokoa izy ary niainy resantsika tao ambadiko ny varavarana tao. Vatany voalasy ianao dia niditra izy ary nisafoka be saika hanindrona antsy aho. Lehilahy mohaka sady tsy misy ilaina azy. Ny asarotam-piariny any izao saika nampialany ainy. Rehefa nandinika dia hitako hoe rariny avokoa ny fihetsika Rindra ry miary. Rariny izy raha nanao an'ireny fihetsika ireny satria tiany loatra ianao. Ankehitriny vao tsapako izany herin'ny fitiavana anao izany ry miary. Dia mbola manome rariny olona mpamono toy izany ihany ve ianao ry tovo Manome rariny azy satria tsapako fa izany diso Enao efa saika maty indray ny diso. Mba misy saina ry tovo efa saika nindrona antsy ianao nge izy Betsaka ny tantara tsy fantatrao momba anay sy Rindra ry miary. Rariny ianao raha manome tsiny azy. Tantara inona? Tantara lava be zany ary mbola dindon'ireny tantarany lasan'ireny na tonga n'izao disadisa zao. Tsy azoko. Tsy azonao tokoa satria tsy nampahafantariny Rindra anao. Za koa tsy ny tantara. Azonao fitinina amiko ve zany? Azoko fitinina aminao tokoa saingy miangavy anao mba ho tony tsara. Miangavy anao koa mba makafakalala izay zavatra lazaiko Ary aza maka tsara na anameloko. Fa matony zavatra rehetra ho tantaraiko aminao eto nisy dia noho ny herin'ny fitiavana avokoa. Ka tantarao amin'izay ary fa efa tony tsara Asa raha tadidinao fa mpinamana tsy mifankafohy sy Rindra taloha. Ary mifampizara masaka sy mimanta mihitsy. Ie, tadidiko tsara ka. Ny tena marina dia Rindra ny latsa-pity taminao voalohany fa tsy za. Tianao fantatry Rindra tamin'izany ary efa ela ny latsa-pity taminao. Tsy azoko. Zany lazaiko anao zany ny tena marina Rindra ny tena tianao sy ny tsiritra anao fantatra. Saingy nosongonako izy. Nosongonanao? Ie. Vao maika tsy azoko. Nosongonanao ahoana moa? Somary sarotsaroka kenatra izay izy tsy nahasany resaka firy tamin'ny behivavy. Ray andro izay tsy tanto nitsony angamba ny anafina ny fitiavana anao dia mitantarainy tamiko. Dia ahoana? Dia ireny ny rahantsika nahita ireny ny fizotro ny tantara Ay nisy an'izany? Ie. Tena ninona nefa izany tsy nilazainao tamiko Tsy nilazaiko satria za koa ane mba tianao Nataoko tonga aloha ny ana dia izy aza nefa tianao talohako. Nanomboka teo dia nialona ny Rindra ary nanao izay tsy araikitra ny fitiavanareo. Misaly tokoa kay rehefa sarokenatra fa dia tena ataon'ny olona fitaovana fotsiny nefa tena nizingizina foana ianao hatramin'izay fa i Rindra ny mpisongona anao. Ankehitriny vao tsapako fa mahery tokoa ny fitiavana. Izay koa vao tena tsapako hoe diso ary tena diso. Zaho nanao tsinitsinina ny tokantranoko noho ianao. Nikorontaninao mihitsy ny fiainako tovo Marina tokoa zany. Ary mamangataka famelana aminao noho izany rehetrarehetra zany Akoatra ireo voalazako ireo aza dia mbola nisy voatana mafaty koa vitako Fa hotana mafaty inona koa? Io fa mahatsiaro teny Rindra. Fa aiza zany? Asa mbola mihetsika mahery aloha fa aty amin'ny hopitaly sy Oay, ary totovy sy miasa. Ie, izay tokoa reto Rindra.
Efa nanao ahoana izay ianao? Efa tsy dia maninona fa tia sotro rano fotsiny. Andrasy vetivety ary aloha hijery rano anao ahy e. Izay ny zava-nisy ry roa. Tena mifona aminareo mivady ahy. Ary eo ka ny lasa mba omba ny lasa. Za manokana aloha dia tsy mametsiny an'se. Fitiavana daholo se zany rehetrarehetra zany a. Mahery tokoa ny fitiavana ary tsy voafarintsika olombelona ny heriny. Na za koa zany mba efa nisotasota ny se ihany. Takizay nisotasota ny se tamiko izay. Dia afaka mifampiteraka ihany zany izay ry tovo? Eny tokoa ary se. Afaka mifampiteraka tsara nareo ka. Tena marina nge dia za mihitsy no nanakana amin'ny miary tsy hiteraka e. Tsy azoko. Vao mivady 3 volana latsaka nareo dia tonga nanao fitiliana tatamiko miary. Tamin'izay indrindra no nitsirian'ny hevidratsiko. Nahatiko ny fahafaha miary miteraka mba hanakorotanako ny tokantranonareo. Satria nieritreritry fa tsy ho tiako intsony miary raha sanatria ka tena tsy miteraka marina. Izany tokoa e. Tsy maintsy nanao an'ireny koa mba hamaliko fatiny nataony seha tamin'izany nandao a Madagasikara e. Fa natao indrindra inona ianao tamin'izany? Ka nafeniko ny findainy sy ny blokonaotin' izay nisy ny laharana ry miary a. Amin'izay nareo tsy afaka mifanerasera intsony. Dia mora amiko ihany koa manjono anao. Dia tsy nanaiky mihitsy se raha tsy lasa ny se miary a. Ka za kosa angeny tena voalohany fa tsy se. Iza ny manao an'se hoe angalaro ny olo-tiako. Marina tokoa zany ry se a. Efa voasoratra ara-dalana mandrakizay tokoa nareo e. Ka dia mitsodrana nareo amin'ny foko manontolo ary miary sy rindra. Mahaleova mahalasana dia miteraha fitolafito vavy e. Dia ahoana tokoa moa zany ny valifatitsika tsy hotohizana intsony ve? Mba ahoaka izay reto a. Aleo ny soa amin'izay no ifanasoavana fa amp'izay ny valifaty. Efa samy afaka nareo zao. Zany tokoa ry se a. Efa samy afaka sika izao. Rindra. Ahoana izay? Mamela hafa voasoso ny tokantrantsika noho ny zavatra be dia be mifamaofao. Eny raha afako. Mamela anao a. Amp'izay ny valifaty. Indra miseho nosoratan'ny Ami. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Sitraka, saondra ramananjanahary, dodi, bolaranto, ary aina rakotiny aina. Nanantotosa, Branch mbola masoandro. Teo amin'ny lafin'ny teknika, aina ra herilala.
feon'ny vahoaka.